Fifahina lehibe indray no antsoina ka hatramintsika indray ny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fampianarantsika larana fahatelo iarahantsika indray amin'izao fotoana izao. Avy hatramintsika dia hiaraka hivavaka ary hametraka ny teny Iosoa eo am-pelatana ny Iosoa manakariva. Dia mamerina miaravantsika dia indray tena koa ny ambasadorany Iosoa Ziadia no mandroso atotokanantsika indray amin'izao Iosoa. Manao ny hatsarany Iosoa amintsika tsy avy eny tokantrano tena soa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra ny teny very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha ny resantsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia efa nomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lalina Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely Israely. Efa mena antsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny larana, ny androany antsika dia miditsy larana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna, ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia miditsy atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reka vakintsika izay tena Andriamanitra aseho amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao anao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japoney na australianina na vietnamianina afrikanina tandrina didi folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana anao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa nitenen'ny soatra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vaviny aloha izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vakintsika ny Tesonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo nomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Inona ny teny ity ho an'ilay mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Inona ny ity? Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany ilay hoe nao ilay tsy mivaky ireo sy tsy miraharaha hoe ilay miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io e. Dikan'izany zava-miafina izany ilay devoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna e, dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panaitra ilay misakana ankehitriny andiny fahavalo ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra aloha izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didi folo ianao mbola apetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izao hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrina io didi folo sy lalàna Mose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jezu antsoinareo io na hoe Jisasy antsoinareo io. Izy izao io. Ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponareo izao izay no matsizy an'io. Ho hanomboka zavainy Ziadia moa larana fahaefatra ambassadorany Iosoa izay Ziadia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soratra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Iosoa ilay teniteneninao. Satria metraka fantenao fa iza izany Iosoa izany e. Mazavaintsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina
satria ilay mpandika lalàna dia oseo dia nareo koa zao efa anisan'izany ianao zy efa mitandrina didifolo io anisy nakaikai mihitsy zao ianao satria efa tenenao fa natokana ao zanak'israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa ntenenao fa tsy azo entina ty Madagasikara ke didifosylana mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine ifa ianao mbola mitandrina ihany dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile aseo fampandika lalàna nareo dia iny ozy ny ten'Andriamanitra nomenanareo ho levony ao soa tompo amin'ny fofonay ny vahany dia zanak'Andriamanitra mihitsy zany handevina nareo efa metraka afantenareo fa izy le osoa meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io lay tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe melano ididifolo fa tsy izy an'io e tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa no Yahosoa no anaran'izay izy zao no midevy alehan'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevy ale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na ampianatra reo mitandran'io didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia ho foanany amin'ny fofonay ny vavany ho levony Yahosoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofonain'Andriamanitra fofonain'ilay Elohei Yahosoa no anarany ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny ho foanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didifolo io satria mpandika lalàna eny hoe ota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe ho vonoiny Yahosoa amin'ny fofonay ny vavy ianao ary ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny ho foanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexista ntsony ianao ataon'ilay Andriamanitra Elohei Yahosoa tena tsy miexista ntsony ianao dikan'izay dia enao indray eny toyny mbola misy zava-doza toy indray ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didifolo io zany zay mpanota dia mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be dia zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jésus Jisasa dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana zao dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra dia mbola mitolo izy akoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana mivoy fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandray any ampitan-dranomasina any jereo ve mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny larana voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olam-pandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farantiny ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambasadeur-ny Saziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa ho very amin'io ianao dia ary le divolo mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza miditra amin'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le divolo io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very io tantarainy aminao io satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana zay amonjena azy izy tsy mety mihainy teny Yahosoa izy dia manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandray ihany no misafidy verena amin'izay nareo amin'ny Yahosoa fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Yahosoa tompo ny fofonay ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota dia ireo mpanota reo dia holaiza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Korinthiana voalohany omena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Korinthiana voalohany toko fahenina andin'ny fahasivy manomboka Korinthiana voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fahasivy manomboka afaka metraka fantena taondray rina ty fantaniko ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fantaniana moa dia afainareo foana nimbo telefona
dia afaka mametsaka nareo. Kotana voalohany toko fena andiny fasika eto am'raika ambin'ny folo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna. Ianareo mpitandrina didifolo dia anisany. Ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy izany hoe fianareo nga tena olona marina mihitsy no masamy teny an'izay. Ny olona atao amin'ny Ahosoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony. Ary tsy mahay an'izany tsony mihitsy ny atao amin'ny Ahosoa. Fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota avereny amin'ny elo ny mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao. Ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitany ianareo. Ny olona tsy marina dia tsy mahazo makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena za mitandrina io mbola mitandrina ihany dia ho any amin'ny elo nareo satria hafa firenena. Io zany hoe aronandrely amin'ny Israely ihany ny resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy le amin'ny hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba afantaranareo marina. Dia aza mety fitany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sotomita sy ny mpangalatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe mazava be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra. Fa tsika moa dia naka sary mihitsy hoe ny mpandika lalàna. Dia ny mpandika lalàna dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mazava be io, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Faran'io zany, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mpanota, ny olona mpitandrina didifolo. Efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany. Dia mpanota ianao, dia izay ngeny moa tonga dia rehetra miteny hoe mpanota io e. Le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso. Le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoko anareo satria izy diso. Zavatra tsy tokony ho arahanareo na rahanareo dia zonareo fa diso, dia mpanota nareo, dia mankany amin'ny elo nareo. Zay, roa zay a. Fahatelo, vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 a, makaiza indray mpanota, dia ireo tsika mamaky anazy ato foana e. Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria izy toa raha lanitra moa ty tantarainy ity. Dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra mihitsy izay tsy masina. Ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany. Tena diso lalina mihitsy angenareo e. Mpandika lalàna. Na izay manao vetaveta, na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Aza mananteny hoe voasoratra amin'ny boky ny zanak'ondry ianao satria ny anao ary le Andriamanitra tompono hoe fa diso. Io no nampianatra hoe mitandrema ny didifolo. Nefa le didifolo aty efa zatra efa potika ary tsy mety tsy azo tandremanao, tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany. Efa fandikan-dalana matsiravina be ngeny nataonao zao e. Raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'ny ziady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elo nareo. Rehefa tsy makany amin'ny lantilanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo e. Ka mandinianao ny dikan'izay. Zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria grave mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany. Ny fampianarana manaraka mbola mety antsika hoe ny zava-doza miandry anao mpanota io dia ny Apokalipsy toko fa 2:20 vakitsika zany. Apokalipsy toko fa 2:20. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy ny solofara. Zany ny fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehitra afo sy ny solofara. Inona ny antony? Osa sady tsy mino anao. Osa ianao fa tena hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao. Ampitahoriny olona ianao. Ampitahoro mitondra fihevana. Efa nomenanao daholo nefa ny fanamporofonana mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehitra afo ianao zay soratra masina. Tsy mino. Efa nazavaina taminao daholo ny fampianarana. Nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fototra rehetrarehetra zay natonga anao fikitra tao. Mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino. Dia mipetraha amin'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehitra afo sy ny solofara. Porofon'izany ny mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io. Ka le rafitra didifolo mihitsy ny mampanota anao.
io didifolo io mihitsy tsy mahafaka anao fahotana dia normaly ianao milaza tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimrehetra tsy solofary mazava-be mihitsy io zay Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota indreo vakitsika tenyandriamanitra zay Jaona 7:30 Jaona 7:30 tsy mihaino ny mpanota nge io Andriamanitra io Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny henony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrana didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrana didifolo nge mpanota satria mandika lalàna dia Andriamanitra nke tsy mety mihaino anao porofon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao nisan'izany no le ravitra fivavahana ataonao moa tonga anio dia samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrana didifolo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao Andriamanitra zany hoe fangamony fitandriamana didifolo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa tena fahotana dia mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona 1:5 andiny fa 7:20 angamany izy sa 8:20 Jaona 5:17 hitantsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina tosanao ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Iosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Iosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Iosoa fampianaran'ny Iosoa manko zao heninao zao hoe ny fampianaran'ny Iosoa dia hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety fa maty amin'io nge ianao ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray ara ambassadeur-n'ny Iosoa izy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely ihany izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Iosoa tena tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Iosoa ary masina foana izy manaraka lalàna ny Iosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely ihany nampanota ve zareo nefa mitandrana didifolo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria nitendry Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zao moa efa mitenena raha ho an'ny Israely ihany nandresahana efa nyvolon'Andriamanitra io ka hoana manao mbola verina hitandrina ny olo mazava nge ny soatra masana ampianarany Iosoa ary novakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny amin'ny Sefer Efesim fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola tazomanao an'io ka raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra raha ny zavatra noravakana fa dia tena mpandika lalàna manao an'izay to vakitsika izay raha ho an'ny Israelianina zany dia vakitsika ty tenin'ny apôstôly ty Galatiana vakikely angambany izy iny tsy dia tadidiko Galatiana Galatiana toko faharoa dia andininy fahaenina-ambinifolo Galatiana 2:20 2:18 izy afaky Galatiana 2:18 vakitsika ampianaran'ny Iosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'ny Iosoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no poro fa tena tsy mety tsony ka raha Israely anina raha no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary efa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipa makany amin'ny indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Iosoa andao hiaraka amin'ny Iosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Iosoa rehefa avy hoe iny mahatonga ny ambassadeur-n'ny Iosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Iosoa satria Iosoa tsy mampiditsinao amin'io didifolo io
ary efa teo vonjena ianao a dia tsy mety tsy makaty amin'ny Ôsoa ianao a ary atao batisa ianao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa ianao zay vovovonjy vola idirantsika lalina moa zay efa miditra amin'ny Ôsoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra nianaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra antoponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny ady manentina hoe manatona ny Ôsoa daholo amin'izay fa Ôsoa ny tompon'izao fampianarana zao dia ndana niareo anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo ny mpanota dindra fa nitandrina didifolo dia indrindra ihany koa fa nimpanao ratsy rehetra ka manatona ny Ôsoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa ianao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a dia atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay ho anao zay mahita anazy sy mandrea ao anatin'ny televizion sy ny internet a dia efa eno tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a dia zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika efa kina vetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava mianaran'ny Ôsoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao dia ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a dia tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur-ny Ôsoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur-ny Ôsoa ary mitondra ny Ôsoa izy zay ho renesitsika ho nilarana fahefatra ny vahaolana amin'izay hoe fa maninona miantso Ôsoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa amin'ilay Andriamanitra fa ianaran'ny Ôsoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa dia misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitindray tsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay vaketsika indray zany ny fanontaniana zay omeny atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany dia izy no tia ahy ary zay tia ahy dia ho tiany ndraiky ary izy no tia ahy ka eseho aminy dia hoana no veriny efa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vao Ôsoa no miteny hoe mitandrina ny didiko dia ny didiny Ôsoa dia ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamintsika ka izay didiny Ôsoa zay no arahantsika dia tsy very fa raha vao didifolo dia tsy mety io no arahana raha Ôsoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Ôsoa Jaona 12 a dia ny 49:50 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Ôsoa no arahana fa rehefa tsy didiny Ôsoa no arahanao a na ny anara zay hoe Ôsoa dia didiny Ôsoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao a zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe hiaraka amin'iny ary normaly anao mpiteny ray zany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa ahoana moa no nitandrina zay ary tsy misy Ôsoa hiaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy keliko ahoana moa ny anao Amerikanina na Anglisy na Frantsay nitandrina zany na anao Malagasy na Afrikanina zay atao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko izy eo triko misy didy zany tia nanyrahana ny Ôsoa ho lazainy Ôsoa io le atao hoe didiny Ôsoa na hoe lalànany Ôsoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io ilay fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ity zany dia lazainy Ôsoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ty didy ity koa zay lazaiko izy Ôsoa dia lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Ôsoa ao amin'ny Ôsoa misy didiny Ôsoa io a lay teneny Ôsoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo niaraka le Jaona 14 io le tenen'ny olona teo
Jaune 14:22. Jaune 14:22. Hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko, ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Yahosoa. Mazava angamba an'izay ohatsika le metraka fantiny eo na Jaune 14:22 raha mitandrina izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy mity didiny Yahosoa iny. Ny fantaniana manaraka indray Apocalypse 15:5. Rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ka raha tany an-danitra fe didy folo dia ao no lazaina fa hoe very izay any amery izay mitandrina azy. Ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra izany fa diso nareo, ary tsy azo toerina ny teny Mose. Rehefa nyteny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc vakitsika ny Deutéronomie eo tsika jery sy atondrena eo. Deutéronomie 3:10 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany. Fa 2:40 vakitsika. 2:40 sy 2:40 ary ny 3:40. Deutéronomie 30, 11, 12, 13. Lova vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra. Deutéronomie 30. Onze ka hatramin'ny 13 ino vakitsika. Ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azo anapina tsy azo Esoa. Fa Deutéronomie 30, 11 ka hatramin'ny 13. Fa izy zao lalàna izao izay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra. 2:40. Tsy any an-danitra zany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka-azo antsika mba ho henotsika ka irahantsika. Zay mazava zay tamin'ny 2:40 dia fa ampy zany. Mose mihitsy ety no laza hoe tsy any an-danitra io didy folo io. Dia ny divoly zany le miteny hoe ny an-danitra io. Zay milaza fa ny an-danitra io dia divoly izy. Mitenin'ny mpaminany Mose mihitsy zay ao anatin'ny Sefer Torah jios dia milaza fa tsy any an-danitra io. Ka ahoana moa nareo milaza fa ny an-danitra io? Fampianarana avy any amizy. Nefa tsy mety manaraka ny tenin'ny mpaminany. Ary Yahosoa ny lizingizina mihitsy fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io no dia tsy azo foanana io. Ary ny magaga fa le mpitandrina didy folo mihitsy ny mandika an'ilay didy folo. Nefa ny Yahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azonareo foanana io. Dia le didy folo izay nitenen'ny Yahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao no voalaza ao tsy any an-danitra io. Tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo antsika mba henotsika. Hitantsika an'izay zany fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didy folo. Indrindra zareo mpitandrina didy folo foana mivoy an'io. Dia le didy folo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io. Tena zany anke tena za zao dia profo anankiray fa tena mpandika lalàna sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didy folo ireo. Azany no profo ho any amin'ny elo ry zareo. Petrao ihany. Dia teo zao vokatry ny didy folo nataonareo dia nampianarany divoliny hafarany lizy dia volodolo nampianatra an'izany. Dia laza amin'izay nareo fa araka ny Apocalypse 15:4. Araka ny Apocalypse 15:5 ianao nge vakitsika andeha le teny. Araka ny Apocalypse 15:5 teo no voana ny tempoly dia hita tao ny tabernakely ny vavolombelona dia lazainareo fa didy folo izy. Zay ngeny nareo zay. Tena tsy mety. Ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina. Apocalypse 15:5. Ary efa afaka izany dia nahita aho fa indro no voana ny tempoly dia ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia le tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didy folo. Didy folo le vavolombelona teneny zareo satria ny didy folo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa. Zay no mahatonga azy hoe tenin'ny vavolombelona nefa nijerevantsika iny. Taloha zany ny didy folo dia natao hoe tenin'ny vavolombelona. Dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokin'ny Apocalypse dia galina didy folo. Nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didy folo. Satria tsy afaka mampitambatra ny jios sy ny jentilisa. Ary raha ny jios sy ny jentilisa anao tambatra, ahoana moa izany lasa misy didy folo any an-danitra any?
fatrany dia tsy mety voaloka foana nge ny jentilisa de tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny aran'ge zany no mandroaka ny tenanao e zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batisa amin'ny Jesosy fa ianao nge de voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io e satria ny akanjonao de mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa de mitafy an'iny anaovana batisanao iny ianao Galatiana 3:27 ianao nge ty raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany de mitafy didifolo ianao nge io e Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny Jesosy raha Jesosy zany natao am'le vohositra de le vohositra zany de mitafy an'le vohositra nareo le vohositra moa atao fanjakana masina de Jesosy zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay de avitra ianao nefa mitandrina didifolo de zao fa na izy ireo no natao batisa atao am'le didifolo de mitafy didifolo satria am'izay rafitra anaovanao ihany de tafinao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny de arakaraka zay Andriamanitra anao ko ny Andriamanitra anao mo Jesosy na Jesoa de nampitandremany didifolo ianao na Jesus Jesus de mitafy an' Jesosy ianao de Jesus Jesus de rehefa mitafy an'ireo ianao de reo le raha-pianatra anao le didifolo de rehefa nampitandremany le didifolo ianao de mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy de rehefa mitafy didifolo ianao de ina ny fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manaonao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo ho any am-danitra ao amin'ny lanitra iny lanitra any tsy isy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria zay le nampianarantsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jiosy ny jentilitsy nge le didifolo e nefa niaraka hiditry ny lanitra lanitra izy roa raha misy didifolo any aonao moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo de meko anao nyvalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zay le izy zay ka ino narany dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona de vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be debe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika ny am'izay ikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daholo ny vavolombelona teny soratra masinao manjary lasa manelingelina ny tablotsika le izy ry ikarpa be debe le vavolombelona de le hoe menatsika mihitsy ny ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava de lava mihitsy ny izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5 donge vakitsika zay ty le vavolombelona raha boky ny Apocalypsy iny resanao tany de mahitsy be Apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona de inona le izy de nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitry zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny Jesosy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty raha izy zay Jesosy zany le vavolombelona raha voaboky ny Apocalypsy iny resanao satria izy ny tompony io raha izy zay Apocalypsy 3:14 zay ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia boky Apocalypsy daholo manome ny dikan'le vavolombelona izao no lazainy ameniny de le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volany sotra masina de iza Jesosy ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay ka ampy angamba zay rehetra ka manontany vavolombelona tsika de iny am'izay anao le nitsotsotry ny tamin'ny Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany de nahita aho fa indro novoana ny tempoly de taberna kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany de zay hoe taberna kely ny Jesosy any dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona de Jesosy fa tsisy hidirana didifolo any satria le didifolo tsy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny ka le taberna kely ny vavolombelona zany le vavolombelona de hoe taberna kely ny Jesosy satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza sotra donc atsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely nky izy nanao an'le fanambarana jerevantsika raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevantsika raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Jesosy zay nomen'Andriamanitra azy mahasoeny amin'ny mpanompony zay ny ato fa ndao nge tsy amin'ny baiboly katolika romana tsika de hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato
zay le hoe fanambarai ny fanambarany Iosoa zay jerevantsika ato zany zay dahoary toko voalohany elo tsara ty nandre ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba nehony am'ireo mpanompony zatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaona mpanompony zany fanambarany Iosoa zay men'Andriamanitra azy indrindra vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 5:10 de hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany eno tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany de indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Iosoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2:1 hoe Iosoa manao fanambarana de tao amin'ny tempoly zao ndrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempoly nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Iosoa nanao ny fanambarana de zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsy hiderina 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demoni daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo de zay no mahatonga ana miteny aminy hoe tena mivoanao de andaonao tao batisa ty amin'ny Iosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be ngam' zay zay fampianarana zay hoe tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambarany Mose io zay zany fa raha misy moa fanontaniana de mbola valintsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any am'izay ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianenak'izao sy zava-betabeta ary ny totozy de araka ho levina koa iavà arak'izany de ny olona tsy mitandrina 10 zany ho levina amin'ny afo fa tsy nilo mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny de zao ny boky Isia 66:17 de raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandro ny Iosoa de miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana Israely ny 10 de niditra tao am'izay ny fampahoriana nataony zareo Asirianina ny voalohany de niditra ny Babilonianina ny faharoa de niditra ny Nebokadnezara Babilonianina fahatelo de niditra ny Medianina de niditra ny Persianina de niditra ny Grika de niditra ny Romanina de niditra ny Alemaina rehefa avy eo de ny farany ity Rosia hiditra amin'ny farany ity efa nisy le izy zao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 1:20 Isia 66 de ny 16 sy ny 17 ataotsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalipsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avà ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avà zay manamasina sy manadino tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mihenanenak'izao sy ny zavetaveta ary totozy de araka ho levina avokoa iavà zay ka eto zany le hoe raha mihinana ny enak'izao sy ny zavetaveta de tsy andeha miaraka ho levina ka le fantenile olona moa zay le hoe Isia 66:17 le nyteneny teo le amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadino tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io de resaka ho an'ny Israelianina izay manina moa izay mitandrina 10 de nefany nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty de nao nge vakitsika zay tena Andriamanitra araka ny bokiny ato amin'ny bokiny iza moa izy Ezekela toko 5 izy io Ezekela toko 9 Ezekela toko 9 manoko 17 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava any izy io io le manadino tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany de iolo io le hoe Jazania reke vakitsika am'izay ny teny Ezekela toko 9 andeny 7 manomboka
fito leo andiny fafito hatrany am'izay afarany eo zany a anareo zay manaraka an'le teny Ezekiela 8:7 ka hatramin'ny farany any dia teniko hoe ny farany dia nety hoe mivavadiny kianjo aho ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampian-tany teo mikianja fanaovany adalàna moa ty dia izy tampo ary zanak'olona lohay ny ampian-tany dia loahako ny ampian-tany ka indro nisy varavarana ary izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely ijerevana io zany dia nihititra aho ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandahy tsy mikisaka rehetra sy ny biby hafa dia izay fahavetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasohatra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona ny taranak'Israely nitsangana teo ny lohanan'ireo ary jazany azy zanak-safana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didikazomanitra dia nidonaka dia mindininy 2:10 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'ny olona ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy iava tsy mahita anay fa efa nafoy tany izy eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany any ao amin'ny andininy 7 moa izy ao amin'ny andininy 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo ny lohan'ireo ary jazany azy zanak-safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didikazomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniela isy atoko 9:20 io 9:7 ny amin'ny lozabe nataony zanak'Israely dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo atao anatin'ny kilasy nofo rehetra koa satria misy hafa-firenena atao amin'ny fahataniny zareo ary zay natao natao hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafa-firenena atao ihany koa dia mipiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy tia lala fa tsy koa ny nakaty amin'ny hafa-firenena zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany ny aran'izany teny zany rehefa atao zany ny konty ny amin'izany teny zany dia efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka efa voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary dia ampiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary ka hatramin'ny bokyny Isiasa 66 mbola tokony itoy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany enoe anazy Isiasa 66 dia arika hatramin'le faraparany ary hoe ny kalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra ny evakitsika dia nafangaroan'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola metrahany hoe dia mitandrina didy 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amintsika zay rendiny faraika am'roapolo nga misy zay zay 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana ataony dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazany dia ozy amin'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lanyripaka zany kosa ny Israelianina dia zay natao anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava dia toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia ohatra zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina na dia misy azy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo no rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy koa hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanina sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isiasa 66 17 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho aripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny dia andininy 7:20 amin'izay dia eto zay le resany hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatany ihany dia noho ary dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra amin'ity fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary iloza anjonareo dia tsy ho ritra akorinareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na dia isan'ny iloza ikapoka be nareo iny dia nisy tokoa nge
taranak'izy tavela tao Israel voakady zany zavatra zany io ny amin'io tenin'Andriamanitra io. Ary resaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata io zany le resaka didy voalohany Israel ihany. Dia ho avy nofo rehetra ka ekokeo natrehiko io ava io le nofo tao Israel io, le mipetraka tao Israel. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tampoka. Any hoe hijery izy le hoe rehetra daholo le olona maty fa ny kakany tsy ho faty, dika ny kakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avony tsy vonoina, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy ny kakana sy ny afo tsy mety maty any, eo ny afony tsy vonoina. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany le olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatrany tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy a. Efa mirahatsy ohatrika zany a, toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo atao amin'ny efa 7 izy a. Dia zany nanoina azy hoe mbola mitohy hatraty io. Dia nazavako amintsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany didy zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely daholo zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao intsony fa raha miditra amin'izay ianao vao may maty anao. Dia mirahatsy ohatsika samy tenao soa zay indray ny amaranina teny hivavaka ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray hivavaka antsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny mihatsaranao sy ny hasoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao, mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avotin'ny olona dada Malaiava ao, avotin'ny olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavitena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka mba neonao ny voninay trao. Mba tena irosy ny olona hiazakazako any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava sy Osoa, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Dia amin'izay trateny efa mandia. Dia zao teny mandia zao. Ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany, ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matokony hatsaranao sy ny hasoavanao indrindra, fa hamonjy ianao, hanavika ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao sambaraka zany. Halleluia. Amen. Dia mirahatsy otsika samy teny Iahosoa, izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pionao mandrapitsako aminaraka indray, veloma tomboka.